Fahamarabana ndray tonga eto amin'ity chaîne ity. Azadino mitra ho abonné alohan'ny ianonareo an'ity épisode manaraka ity. Mareo fa ity épisode ity dia somary mafimafy enona ary tsy azo enon'ny zazakely na olona somary marefrefana ka noho izany aza mihaino raha ohatra hoe manahirana anao ny zavatra sarotsarotra enona. Mino finaritra ary. Mety efa nieritreretinao ve hoe ohatrany ahoana raha ianao no avelanao miteny ny zavatra tena maizina ao anatinao ao. Hoe inona ny zavatra mety vitanao, inona ny zavatra mety tsikarotrao ao anatin'izany tapany maizina ao anatinao izany. Jotany anarako dia rahanao zao tafasiry. Mombamomban'izany hoe tueur en série izany indray no resahantsika androany. Izy io moa izay teny avy amin'ny anglicisme hoe serial killer. Ny fipetra azo ilazana an'izany hoe serial killer izany dia namono olona telo ianao mifanesesy amin'ny fotoana mifanakaikina mifanalavitra. Nataoko hoe ianao satria izay moa ilay resahantsika tamin'ny voalohany hoe ahoana raha ianao. Kanefa ny toy ny eto dia ho resahako anao amin'izay ny mombamomban'izany hoe serial killer rehetra izany. Ny serial killer dia olona mamono olona ary mahita fafinaretana eo amin'izany famonoana olona izany. Io olona mamono olona dia lazaintsika hoe olona psikopata. Tany amin'ny taona 770 no niforona izany teny izany. Ilay teny hoe serial killer. Izany hoe Robert Ressler izany, FBI tao Quantico no namorona izany teny izany. Avy amin'ny anglicisme izay lazaintsika teo hoe serial killer, hoe tueur en série hozy izy ny frantsay. Kanefa kosa talohan'izany dia efa nisy olona namono olona foana izay en série. Nandritra ny fitsarana any Ted Bundy izay mpamono olona nalaza indrindra tao Amerika tao no nitenenana an'izany moa izany hoe serial killer ary nanomboka tamin'izay dia natsoina tahaka izany daholo ny olona izay mamono olona mifanesesy. Misy karazany roa ny profilan'izy ireo ao anatin'izany natao hoe tueur organisé izay manana planina manokana ary ao anatin'izany koa ny hoe tueur inorganisé izay tsy manana planina. Ny tueur organisé no resahako voalohany. Matetika izy io olona mahay manana toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina ary matetika koa zaza voalohany eo amin'ny fianakaviana na zaza tokana. Izy dia tsy mamela pirofo rehefa manao ny ataony ary matetika izy dia olona fantatra eo amin'ny fiarahamonina. Dia ho resahako anao indray ny tueur inorganisé na izay tsy manana planina manokana. Ao anatin'izany ohatra ny tsy manana fahaizana tena hoe ambony izy fa amin'ny antonontonony ihany ary ny olona vonoiny dia olona hitany eny an-dalana eny. Izany hoe izay mifandraika aminazy eny fotsiny. Matetika izy io dia olona zaza anisan'ny farany ao amin'ny fianakaviana ary izy dia mamela pirofo foana rehefa avy mamono olona. Olona tena tsy fantatra ary olona tsy fantany no tena vonoiny ao anatin'izany eloka ataon'izany. Tany amin'ny taona 770 ihany no nanaovana fanadidina izany profilage izany. Nijerena daholo izany izay tueur en série rehetrarehetra tany am-pigadrana tany dia nanaovana recherche manokana hoe ahoana ny fomba ataonjareo amin'izany famonoana olona izany ary dia izay no navoaka an'ilay izy hoe ny tueur organisé dia tahaka izao daholo ary ny tueur inorganisé dia tahaka izao daholo satria nisy fanontaniana napetraka tamin'ny tueur en série izay nigadra tany am-pigadrana ary dia nanaovan'ny FBI fanadihadiana manokana. Ao anatin'izany koa ohatra ny autopsia izay atao amin'ny olona mivonona izy ireo ary amin'ny alalan'ny autopsia ny alalana fa tahaka izao ny toetratoetra n'ilay olona. Ohatra hoe nitsatoka taiza ilay antsy ary izay no alalana hoe tahaka izao izany ilay olona. Io fanadihadiana io moa dia navoaka manokana tamina gazety tamin'izany fotoana izany. Matetika koa moa ireo mpamono olona ireo dia milaza foana hoe misy zavatra manosika azy amin'izany famonoana olona izany. Tahaka izany izao hoe ny sasany miteny hoe tahaka ny voantazo izany izy dia misy zavatra manosika azy anao an'izay vono olona izay. Ary rehefa vita izay vono olona izay dia misinda ho azy ilay tazo.
Misy koa ny tsy tianao an'izany nefa tsy maintsy ataon'ilay izy satria mampijanona ny fitempotempony fony. Misy koa amin'izy ireo ohatra milaza fa tena ohatran'ny hoe tahaka ny fanafody ho azy mihitsy ny fanaovany an'izany. Tueur en série iray ohatra no resahako anao androany, izany hoe Albert Hamilton Fish na Albert Fish. Sady mpamono olona izy no cannibale, izany hoe mihinan'olona. Tamin'izany dia efa nanomboka nalaza ny anarana hoe boogeyman, ilay hitantsika amin'ny film ireny na croque-mitaine. Tamin'ny alalan'io rangahy io nazahoana an'izany teny izany. Tamin'izany andro namono ny olona tany a New York tany. Izy moa dia natsoina hoe vampire de Brooklyn na koa Grema na koa mono maniaque. Izany rehetrarehetra izany no antony natahoran'ny ankizy ny hoe boogeyman, satria i Albert Fish dia maka zazakely ary zazakely foana no fonony ao anatin'izany famonoana olona taon'izany. I Albert Fish na i Fish dia efa olona nisy olana foana tamin'ny lalàna ary efa migadra izy tamin'ny alalana taratasy izay tia manoratra taratasy itera namany ity amin'ny olona izay tsy tiatiany anoratany zavatra tsy fampiseho masoandro ary mbola voararan'ny lalàna izany tamin'izany fotoana. Tao anatin'izany koa izy dia niditra tamin'ireny hôpitaly psikiatrika ireny. Rehefa tafavoaka tao moa izy dia nitombo ihany ny hafanam-pony amin'izany famonoana olona izany. Rehefa nisy olona maty moa dia tsy niraisan'ny polisy ho suspect akory izy fa hoe olona tsotra be. Zazalahy kely no tena tiany mamono azy, nisy zazavavy ihany fa izay no tena nanaovany taratasy manokana tamin'izy tany am-pikadrana. Raha araka ny filaza moa dia laza izy fa tiany ny mamono zazalahy satria ohatran'ny nataony Abrahama tamin'ny zanany izay manome sorona mba hanalana ny helony eo mason'Andriamanitra. Roa ny olona tena fantatra mazava fa nofonony, na dia fantatra ary fa misy porofo ho an'ny olona 12 nofonony. Zazalahy anankiray izay antsoina hoe Billy Gaffney 7 taona ary Grace Boyd 10 taona, vehivavy kely izy io, no nofonony. Ho tantaraiko anao ohatra ny nangalany any Billy Gaffney. Tamin'ny 1 febroary 1779 no lalain'ny Fish i Gaffney sy ilay namany raha nilalao teo an-tokotany izy. Io namany io moa izay antsoina hoe Billy Beaton. Rehefa nentiny tany ireo zaza ireo dia tafaverina nefa i Billy Beaton. Ka rehefa nanontanian'ny polisy izy hoe lasaizy Gaffney dia namaly Billy Beaton hoe the boogeyman took him, izany hoe nentin'ny boogeyman i Gaffney. Tao anatin'izany moa dia nalalana fa i Fish no namonany Gaffney dia nisy olona nanao fanambarana fa nahita rangahy efa lehibe niaraka tamina zazakely tao anatina tramway ka nitomany io zazalahy io ary nitady ny reniny. Avy eo moa fantatra fa tsy hita faty mihitsy Gaffney. Rehefa nigadra moa i Fish tamin'izay satria tratra ihany izy dia nanontanian'ny mamany Gaffney hoe ahoana ny fomba namononao ny zanako, satria mety halala angamba ny reniny ity hoe ahoana ny hafaran'ilay zanany. Dia nanao taratasy izy ary nitantara ny zavatra rehetra nataony tao izay amin'ny fomba feno abibiana. Vonina tsara ianao ny heno azy, tahaka izao ary ny nanaovany an'ilay zazalahy. Novelesany tamin'ny karavaso n'ilay zazalahy ary notapahany ny orony, tapahany ny sofiny ary navoakany tamin'ny toerana misy azy amin'ny masony. Rehefa avy eo notsatohan'ny antsy teo amin'ny kibony ary dia sotroiny eo mihitsy ilay raha izay mijininika avy eo amin'ny kibon'ilay zaza. Nokatsakatsana n'ilay zaza ary dia nozarazarainy mihitsy ary natao ohatran'ireny hoe hena ireny. Rehefa vita moa izay dia nentiny nody ilay izy ary dia nilaza mihitsy Fish tao anatin'ilay taratasy fa ilay mahalelahany iny mihitsy hony sy ilay fitombenan'ilay zazalahy kely ny tena tiany ny hihinana azy natao rôti tao an-trano. Noho izany moa dia nahazo peine de mort i Fish amin'izany famonoana olona maro dia maro izany. Nalefa teny ambonin'ny chaise électrique izy ary tahak'izay no niafarany. Nandritra ny 9 taona ny fanadihadiana tamin'ny nazahoana ny Albert Fish.
Rehefa nanao fanadadiana zany ny polisy dia tahaka an'ilay lazaitsika teo hoe tsy ny suspekta anazy akory hoe izy ny nanao an'ilay heloka izay nitranga manodidina anazy. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia tratra ihany izy ny farany. Ary rehefa tonga tao an-trano moa ny polisy dia nahita karazana hoe fanadadiana nataon'ity Albert Fish ity mombana serial killer na tueur en série allemand izay malaza be antsoina hoe Fritz Haarmann na antsoina koa hoe le boucher de Hanover. Taty aoriana moa rehefa laza ny psychologue nanaraka ny Albert Fish tana-pigadrana tamin'izany fotoana izany dia nilaza izy fa mety ho eo amin'ny 400 eo izy ny olona novonoiny Fish fa olona roa ihany no tena fantatra hoe novonoiny ary 9 no nahitana proof izay tsy tena vaingana fa eo no isan'ny olona novonoiny, izany hoe izy zany no anisan'ny olona namony olona indrindra tamin'izany fotoana izany. Dia tahaka izany ny mombamomban'ny serial killer na tueur en série na rahantsika androany. Rehefa mitohy foana moa ny fanadadian'ny FBI momba n'izany rehetrarehetra izany dia milaza izy ireo fa misy antécédent familial mahatonga an'izany olona tia hamono olona izany. Ao anatin'izany ohatra matetika dia zaza maltraité foana no lasa tueur en série. Ka noho izany fantaro ary fa tsara ny mitaiza ny zanaka mba ahafahan'izy ireo ho lasa olom-banona. Jodana ianarako dia narahanao teo tafasiry.